Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia iresaka mikasika ny RSM, iresaka momba ny fanatanjahantena. Manana vahiny sika amin'izany, tsy iza izany fa Andriamatoa Ertina Andriamiamsoa izay fondateur ny RSM. Faly miarabanao Andriamatoa Ertina Andriamiamsoa. Faly miarabany parcours ary faly miarabany mpanaraka ny fandaharana TV Madagascar. Ertina moa zany mpikambana ao amin'ny atao sady fondateur no mpikambana ao amin'ny comité foibe ny RSM. Ina tsara moa zany le hoe comité foibe ny RSM. Sotra ny fanontaniana ny comité RSM foibe zany dia ny comité mandrindra ny rencontre sportive malagasy. Ny rencontre sportive malagasy moa zany dia ny fionambehan'ny malagasy ara-panatanjahantena eto Amerika Avaratra. Dia ny fandrindrana anazy zany dia misy ny olona izay misolo tena ny faritra eto Amerika Avaratra, misy ny communauté malagasy, dia misy anakenina ny comité régional ireo. Ny comité régional eto Canada zany dia anankitelo, dia ny any États-Unis anankitelo. Ny eto Canada zany dia misy any comité régional any Québec, misy any Liantsoandriamahenina sy Tokrazafimaharo. Ny eo Montréal, ny eto Montréal moa zany dia misy any Joshua Randrenal dia Faly Andriamanana. Dia ny ao Ottawa misy any Telo Mirala, misy any Andry Andritsieno izay filohan'ny ASC zato koa zany izay mikarakara ny RSM Ottawa 2018 amin'ity taona ity, sy Stéphane Razafimahefa ary ny tenako. Dia ny any États-Unis indray misy ny faritra vao amin'ny New York, New Jersey, Connecticut izay atao hoe Tri-States. Dia misy any Dina Razafy, Koloralambo ary Luc Randrianarivony. Dia ny any Washington DC misy any Bakolo Ravondrina sy Faramalala, ary misy any farany zany ny any amin'ny Southwest, izay ny atsimo indrindra zany amin'ny karakara ny RSM. Dia Southwest zany taritin'ny Yolande Rasolovoangy sy Emma Rasolovoangy. Inona moa no tena hoe tanjona amin'izany hoe RSM zany, inona no antony hoe nananganana zany sy hoe tanjona tamin'le RSM? Tamin'ny tonga teto Canada zany ny tenako, dia izaho moa efa mpilalao baolina tany adahako, dia avy koa nilalao baolina tao Frantsa zany, nanao ny lalao ny RNS ho an'ny équipe-ny Amiens sy Besançon. Dia noho ny tonga teto zany dia tsy misy ohatrany hoe lalao iarahan'ny malagasy na fomba ofisialy zany, fa ohatrany hoe tsy indraindray mifampiantso dia andao lesanao baolina, dia indraindray tsy mifanojo ny fandaharam-potoana. Dia teo zany ny hita hoe misy zavatra hoe tsara atao. Izay zany aloha ny hevitra voalohany tamin'ilay izy. Dia tamin'ny ray sy roa arivo nisy ny Jeux de la Francophonie. Dia teo zany no nihaona tafahoana zany zaho sy Naina Ramahejaona. Naina Ramahejaona zany dia anisan'ny mpitarika ny tanora tany New York, New Jersey. Dia izaho moa ny mpanentana ny ankizy teo Ottawa, mpianatra daholo zany tamin'izany, mbola nilalao baolina. Dia fanena tao amin'ny lalaon'ny Madagascar sy Lituanie zany ny tanora, lalao basket zany ny ekipa malagasy vavy. Dia teo ny hoe ahoana raha ohatra ka mba miaraka amin'ny lalao sika, dia vita matcha ny basket ny vehivavy zany, dia lasa zay nandeha teny Akalamanjana dia nanao lalao baolina. Dia teo zany nihaona voalohany zany ny États-Unis sy Canada, communauté États-Unis Canada amin'ny basket. Andriamanitra ray, Jesosy Kristy tompontsika, alahady ny Senikany io.
ko dia manampanteraka ny fotoana ny sampana lela kristianina eto amin'ny fiangonana. Tompo, fiadina hoe ny fanana masinanay ny teninao ary toy ny sabatra roa lery izany. Manotro zano anay indray no tompo ankehitriny raha andresian'ny teninao izahay. Mba aizaka mandray izay rehefa tompo dia mangataka indrindra izay mba ho azavaina sy ho tsilovy ny fanana masina ary mba ho avozy ilay tompo ny ety anatinay. Ahitana ny zava-miafina ao amin'ny teninao. Ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny amin'ny vozy Jehova izay alavitry ny Israely sy ampotony voninay. Ny fanahin'i Jehova tompo no atao amiko, satria Jehova efa norositra ahy toro-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naneraka ahy sitrana ny torotoro izy ary toro fanafana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizana ho an'ny mazava. Ary izao aminareo mangatady omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondrono dia voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondrono no vahana. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy mena rano no fovany hazan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maina, koa raha ianareo na dia ratsy azy mahalalany ny zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy mainka avany ny ray izay anandanitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia sahy tokoa. Ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina mitavana tamin'ny fisalovonana mba tsy hibandina zanak'Israely ny faran'izay nialeva, fa efa donto ny saina. Fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorona ihany izany fisalovonana izany raha vakina ny teny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalovonana nanarina ny fony ambaraka androany raha vakina ny teny Mosesy. Faly miaraba tombokilahy, faly miaraba tomboko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny kolo fikambanana kolo malagasy manana vahintsika dia tsy iza zany fa Andriamatoa idéaly Andriamanjanto zay filohan'ny zany fikambanana kolo malagasy zany. Faly miarabanao Andriamatoa idéaly Andriamanjanto. Faly miarabanao Andriamatoa Barandresy. Ary faly miaraba koa amin'ny ireo mpijery ny aina aman-jery Ici Télévision.
Inona marina moa no fikambanana kolo malagasy zany matsara fantatra hainy hoe inona ny zavatra ataony sy ny tanjony zany hoe fikambanana kolo malagasy zany. Ny fikambanana kolo moa dia niforona tamin'ny taona 2010 tamin'ny niforonany dia tafatafa sy dinidinika teo amin'ny samy mpinamana samy ray aman-dreny. Ary tamin'izany moa dia nijery hoe inona no ahoana no ampitanany izany soatoavina sy kolotsaina ho an'ny ankizy sy ho an'ny lehibe koa moa izany. Dia nanomboka tamin'izany dia izay no niforonany kolo malagasy zany kolo. Amin'izany hoe fanandratana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy zany, afaka manome ohatra ve ianao amin'ny zavatra efa vitanareo zany nandritra izay fotoana maro efa nitsanganana ny fikambanana zay? Angamba iverena kely ny eo amin'ny hoe alohan'ny hidirako amin'ilay zava-bita. Ny tamin'izany andro zany moa zany hoe tamin'ilay niforonany dia nisy ny ohatrany hoe mba nieritreritra hoe apita ny teny malagasy ho an'ny zanany. Misy ny ohatrany hoe apita ny zavakanto malagasy, misy ny koa teo ohatrany hoe ny te hianatra kabary ohatra. Dia tamin'izany fotoana izany no nitsanganan'ny kolo malagasy zany dia tamin'ny taona 2010 ka natsangany tsy maintsy olo azaika any ny filoha tamin'izany, ny filohan'ny kolo dia Andriamatoa Toboklahy Jarisoa Rakotoavelo sy Andriamatoa Mamy Andrianarivony. Zany zany mitarika ny kolo malagasy teo aloha. Zay zany ny andohan'ny kolo malagasy. Ny zava-bitany, raha iteny ny zava-bitany dia tamin'ny taona 2013 no nanomboana no nitsiry koa ny hevitra hoe anao soratinonina. Zay zany no fomba ampitana ho amin'ny an'ny malagasy sy ny aty ampitan-dranomasina ny teny malagasy. Zay no hitanay hevitra ampitana ny teny malagasy dia nanomboka tamin'ny 2013 sy 2014 zany ny hevitra nanao soratinonina zay. Ary izany soratinonina izany dia niarahana tamin'ny mpampianatra sy mpikaroka tao amin'ny Inalco, mpampianatra teny malagasy zany. Ary izany koa moa dia niarahana nanatotosa tamin'ireo masoivo malagasy eo anivon'ny Inalco. Izay zany moa zany ny zava-bita tamin'ny atombohany sy ny zava-bita tamin'ny atombohan'ny kolo malagasy. Faly miaraba tompokalahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny asa fitoriana ny filazantsara. Manana vahiny isika amin'izany dia tsy iza fa Andriamatoa Rado sy Ramatoa Mampionina Rakotosalama zany. Faly miaraba anareo Andriamatoa Rado sy Mampionina Rakotosalama. Ya, dia faly miaraba anao Barinandresy. Ary faly miaraba ihany koa ny mpijery ny Madagascar TV maneran-tany amin'izao fotoana izao. Dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Ya, iza marina moa zany hoe Rado sy Mampionina Rakotosalama zany mba tiana ho fantatra ihany ny mombamombanareo ny zavatra ataonareo ho an'ny malagasy raha tsy mahadiso miresaka an'izay aty am-piandohana zany. Etoko. Rado Rakotosalama, Mampionina Renjanahy zany hoe Mampionina Rakotosalama ihany koa. Mpanompon'Andriamanitra moa izay mivady mipetraka eto Frantsa. Natsoin'Andriamanitra tao anatin'izao asan'Andriamanitra zao raika ambin'ny folo taona lasa teo. Za moa rehefa natsoin'Andriamanitra niova fo dia lasa mitory tenin'Andriamanitra. Mampionina ihany kosa na dia efa talohany zany dia efa nifoaram-panahy dia mitory tenin'Andriamanitra tao anatin'ny hira tamin'ny alalan'ny hira fiderana zany
hira-pilazantsara no retsoan'Andriamanitra azy tao anatin'izay. Amin'izao fotoana izao izay mivady dia eto Frantsa no monina miaraka amin'ny ankohonanay miteraka efatra moa izay mivady izay mianaka mipetraka eto aty izay no manohy ny asan'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izany amin'izao asa fanontolo izao. Pastera ve ianareo sa tsy pastera manana fiankinana amina fiangonana manokana sa hoe evangelistra mitoro ny filazantsara amin'ny olona rehetra? Ya, voalohany teny aloha dia miarahaba antsika rehetra ihany koa izay manaraka an'ity fandarana ity ary saorana manokana ny Madagascar TV Canada nandray anay amin'izao fandarana izao izay tena zava-dehibe aminay tokoa satria tena lehibe izany hoe télévision manaparitaka filazantsara ihany koa izany dia mirarisoa ny Madagascar TV izay ho lasa lavitra. Pasteur ve ozy izy barandresy ny teny hoe pasteur angamba aloha mbola tsy pasteur izahay fa kosa nefany ny tena marina toa tany azo lazaina hoe manao asa mihoatra noho ny pasteur azy satria sady manao asana evangeliste zay mitory teny Kalamanjana zay anefany ihany koa zay mitory any am-piangonana izany hoe somary mivelatra zany ny asan'Andriamanitra ataonay. Izahay zany tsy mbola pasteur ary tsy mbola nosorana ho pasteur, tsy mitondra titila pasteur fa mpanompon'Andriamanitra kosa nefa izahay fa manao ny asa rehetra amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Mitory teny zay mihira ra-pilazantsara zay mampahery olona zay sy ny sisa rehefa asan'Andriamanitra dia ataonay avokoa. Misy le fandarana hoe andramoka izaho ahoana momba izay fandarana izay sa afaka azavazavainareo ve ahoana sy ahoana momba izay fandarana andramoka izaho zay? Tompoko, ny teny hoe andramoka izaho fa tsara Jehovah dia tsika eo amin'ny Salamo 4:30 novidinay mivady manokana tokoa izany andinin-tsoratra masina izany atao anarana entina ilazana ny fandarana izay ataonay. Ny hoe andramoka izaho ny fidiananay azy dia tsotra. Io teny io dia entina andrisihana ny olona. Ny ao amin'ny tontolon'Andriamanitra moa dia betsaka amintsika ny rehefa antanina ny olona hoe ianao ve mivavaka, ianao ve mino an'Andriamanitra, ianao ve kristianina dia mamaly daholo ny olona ary ny 50 isan-jaton'ny olona izay mifanerasera amintsika dia teny daholo hoe kristianina mivavaka. Ny hoe andramoka izaho dia satria entina andrisihana ny olona iteny manao hoe be dia be ny olona amin'izao fotoana izao no efa very hevitra. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao amin'izao fiainantsika izao amin'izao andro izao moa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra leo amin'ilay fotoana amin'ilay voalaza hoe fotoanan'ny fahoriam-be. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izao mihitsy ny andro mahory amin'izao fotoana izay efa fantatritsika tsara fa fotoana akaikin'ny havian'i Jesosy. Dia amin'izao fotoana izao mihitsy ny olona no tenenina hoe andramo. Andramo izany hoe ao amin'Andriamanitra. Andramo izany hoe lalana ao amin'Andriamanitra. Fa nefa ihany koa tsy te hiolona amin'izay zany izay hoe andramo. Fa te hiinvite ny olona mihitsy hoe izaho ny atao hoe manandrana mantsy Andriamatobarina an'izay tsy dia izao. Ilay manandrana tahaka ny hoe mahita mofomamy tsika dia manandrana kely amin'ny crème manitsika dia fantatritsika fa mamy io zavatra io. Fa androany zany amin'izao fotoana izao zany ny olona tsy asena mionona amin'ilay manandrana intsony fa tena invitena mihitsy hoe andao izahantsika hoe inona mihitsy moa ny ao amin'izany Andriamanitra, inona ny fiainana ao amin'Andriamanitra, inona ny zavatra ao amin'izany hoe tontolo fanomponan'Andriamanitra izany dia. Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny isi télévision. Anio isika dia anaraka ny ampahan'ny fampisehoana izay nataony cellule de prière na ny vondrombavaka eto Montréal. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.